Faly mirabantsika rehetrarehetra amin'izao takarivo izao indray araky ny publication izay hitanareo nalefako ora vitsivitsy lasa teo zay de voarainay aty zany ny vaovao fa nosamborin'ny brigade criminelle ny candidat Paraina Auguste. Ny antony isamborana azy hatreto dia diffamation, diffusion de fausses nouvelles, fanelezana vaovao tsy marina hoe convoqué any Londres amin'ny 30 novembre i Andratsoelina. Zay zany no antony isamborana azy. Tiako zany mampatsiahy antsika rehetrarehetra fa ny atao hoe diffamation na mety hoe fanalambaraka na ny infraction délit de presse dia tsy voasazy an-tranomaizina intsony. Ary anisan'ny niady mafy tamin'izany Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Tsaroko tsara mihitsy izy indray mandeha namoaka vaovao tsy marina mikasika ny fananany président Sénat tamin'izany Honoré Rakotomanana trano avo be hoe 9 étages sa 5 étages izay misoratra aminazy. De nitory anazy ny président Sénat tamin'izany ary de izao mihitsy za fa nirisoerinay vo no niaro azy tsy ho samborina satria hoe raha tsy marina ny vaovao zay navokany amma mpanao gazety azy dia afaka manao démenti izy ary na tsy anao démenti izy dia mandola amende ny gazetiny ary izy koa mandola amende de mandoa dommage intérêt any amin'ny olona zay namoaka zay namoany an'le vaovao tsy marina. Fa izao zany zavatra misy de hoe satria ve Andry Rajoelina ancien président, satria ve zany Andry Rajoelina filoha teo aloha de mieritreritra zany brigade criminelle hoe rehefa filoha teo aloha izy de mbola manana de lasa hafa ny sazy miatra amin'ny olona zay manala baraka anazy na mamoaka vaovao tsy marina momba anazy. Hatreto aloha mbola tsy fantatritsika hoe tsy marina le vaovao fa io vaovao io de nazahoanay source maripotitra. Hafa ny source nazahoako anazy hafa ny source nazahoany candidat Paraina Auguste ny vaovao tany aminy hafa koa ny source zay nahitany candidat sy teny izay source tany aminy satria izahay telo reo tsy niresaka. Ka ozy izy zany hoe zao tsika miteny zao de miantso ny pomba ny sedisy rehetra andeha eny amin'ny brigade criminelle eny Anosy andeha hitokona eo mandra-pamoahany zareo io candidat io. Tsy ekena zao fisamborana amin'ny andro ariva sady amin'ny andro ataotsika hoe efa misavorovoro amin'ny fifidianana tsy manjary atao amboletra io ny olona. Ary raha ohatra ka hoe te hisambotra ry zareo de tokony reny olona rehetrarehetra nampiasainy sy nampiasa ny fitaovam-panjakana nampandaniana sy nanaovana campagne électorale ho an'ny numéro 3 ho an'ny candidat numéro 3 ireny ny tokony samborina satria eninay koa ny point de presse nataon'ny Ramatoa lehibe ny fampanoavana Anosy. Indramatoa iny zany isaka mivoaka ny fahanginany de tsy mba hiaro ny ataotsika hoe ny lalàna sy mba hoe hiaro ny rariny sy ny hitsiny fa de atao saribakoly ny fitondrana fotsiny. Nilaza izy ny tanisy article be dia be teo izy mikasika ny hoe tsy azo ataony manakana ny fifidianana, tsy azo ataony misakana ny olona tsy fidy, tsy azo ataony katsaka tsaramaso, tsy azo ataony voanjobory, tsy azo atao izy ny mampiasa fanapara-pahefana ampandanina na nodikodinana safidim-bahoaka. Izay ihany ny eninay madame le procureur tsy azo atao ny manara roatra ny fahefana eo ampelantanana i-influencena na nodikodinana na safidim-bahoaka. Kanefa dia ny ministry ny fanabeazana
modina metrapelana nefa mampiasa ny fanabeazana rehetrarehetra anao kampana ao Andrajoelina. Ireo fampiasany candidat Rajoelina ny fitaovam-panjakana manomboka hatrany amin'ny General Bomba ka hatrany amin'ny gouvernement rehetrarehetra ka hatrany amin'ny tômôbila mpanjakana menamena, ny plaka nosoloana maintimainty fa même numéro. De ireny no tokony andraisana fepetra satria fandikan-dalàna arak'ilay voalazanao teo. Ka ankehitriny zany raha atao koa raha hoe za eto mbola miteny marina le vaovao izay mikasika ny fiatsonany Andry Rajoelina any Londres miampy olona 5 hafa. Ka raha matsiaro tena ho voatoitoina amin'izany na Andry Rajoelina nareo olona hafa dia afaka mitory pour diffamation fa saingy ny diffamation dia tsy misy peine d'emprisonnement fa peine d'amende. Ka tsy azo ny brigade criminelle atao ary tokony any amin'ny parquet any Anosy dia any amin'ny police tsotra zany mandeha fa zany brigade criminelle zany dia crime no anaovany zany enquête. Ny diffamation na ny diffusion de fausses nouvelles dia tsy crime. À la limite contravention zany, à la limite délit zany. Ka eto zany dia miteny hoe tsika ho aza manaiky tsony, aza manaiky poretin'ireo isaky mihentsika, aza manaiky sambosamborin'ireo isaky mihentsika. Fa raha ohatra moa izany miinsiste hoe andeha anagadra an'io candidat io satria hoe tsy zakany sainy mihitsy ny mieritreritra an'ilay convoqué any Londres amin'ny 30 novembre izay mbola mafisika any fa io no mampiazakazaka an zareo anao faranzaingana ny fifidianan'io. De manahy izy ho voasaringotra ao anatin'izany raha Romiged zany. Tsy les montants 250 000 euros ange ny olany. Tsy hoe satria naka an'izany vola zany zareo de les montants 250 000 ny olana. Ka nahiteny ary Andry Rajoelina hoe tsy dikan'izany 250 000 zany fa izy raha mizara vola. Ny olana de ny fanaovana kolikoly, ny fanaovana raquette, ny fanaovana extorsion de fonds. Ka izay extorsion natao tany James Field zay no itoriany zareo sy nahatonga azy ny dénonce any amin'io National Crime Agency io. Ka noho izany dia raha ohatra ka mandeha io fifidianana io dia ho forcé no tsy maintsy ho lany izy amin'izay izy manana immunité indray. Enitsika angambany izy ny teny teo fa hoe afaka herinandro rehefa vita fifidianana dia andeha hizara jirona-koho izy. Jirona-koho manko le zarainy reny fa tsy jiro inona moa tsy lampe domestique reny. Jirona-koho le fatao anaty tranona-koho mba hahafahan'ilay akoho misakafo foana an-tsakijany andro aman'alina. Ary izy hoe tsy ekena ny fisamborana olona nanao diffusion de fausses nouvelles ary profoy ara fa diffusion de fausses nouvelles le izy. Avoainy taratasy avy any amin'ny NCA, avy any amin'ny procureur de Londres hoe tsy misy an'izany ato. Fa rehefa tsy misy zay de tsy misy proof ilazana fa fausse nouvelle io fa de tsika mahita fa ny zavatra misy dia Andry Rajoelina voasaringotra ao anatiny raha kolikoly izay itazomana ny Romy Vossa sy Philippe Tabuteau. Zay aloha de tsy azo idivirana satria olona miasa ao amindreo ary ny resaka famoahana licence rehetrarehetra dia mandalo aminy daholo. Ka zay zany teneniko anareo ho antsika rehetrarehetra mandehana daholy
eny amin'ny brigade criminelle zay tratrantso ny eo Anosy, ny eo Mahamasina, ny amin'iny Ampefilo iny, ny eo amin'ny Isoraka, Analakely, Faravohitra, tongava daholo eo amin'ny brigade criminelle miara mitaky ny famoahana an'io candidat paraina Augusta io. Fa tsy ekena zao fisambosamborana fatany zao. Sady iza koa moa tia Andry Rajoelina hoe rehefa ohatra zany izy ka misy mamoaka vaovao mikasika anazy de ho samborina mihitsy. Fizy izy ancien président iny ary ancien président tsy malagasy intsony. Tsy vitany hoe ancien président efa tsy rarany napa président azy teo fa olona nanonga-panjakana, namono, nahafaty, nandoro tao Madagasikara. Avy eo lazainy fa zay ny traika efa nanany nahafana milatsaka président, nangala bato izy tamin'ny présidentielle 2018 natongavany teo ary zao de mbola angala bato ndraiky io apandany anazy amreo amin'io fifidianana 2023 io. De satria misy an'iny vaovao iny de ampisamborina ny candidat zay nyteny an'izany satria menatra. Tsika zao anka de miantso atsika malagasy rehetra, aza manaiky tsony isika ne vous laissez pas faire, de aza matahotra an'izany fandrahona ny procureur zany. Izy ny tokony rahonana satria mampiasa ny fahefa-panjakana zay ananany iarovana ny candidat anankiray. Fa maninona raha mba mangina? Zay ara fa de manaraka akaiky ny tiraraha ty tsika rehetrarehetra de makahery ny candidat izay voasambotra, makahery any ireo zay mbola voatazona any amponja ihany koa anisan'izany ny député fetra, ary raha tazominy zareo sanatrian'izany, tazominy zareo any amponja io de tsika tsy hanaiky mihitsy, tsy hanaiky mihitsy. Zay ara fa mandra-peona daholo de courage daholo tsika rehetrarehetra.